Nanokana ny androany hanatanterana hetsika fanomezan-dra atsitrapo ny mpiasa teo anivon'ny orinasa Web Help Madagasikara etsy Andraharo. Naneho ny fahavononana ho amin'izany avokoa ireo mpiasa eo anivon'ity orinasa ity ka 12 tamin'ireo 30 tonga namaly antso no afaka nanome raha avy hatrany. Fanedetiana avy hatrany ary. Mpiasa 12 tamin'ireo 30 teo anivon'ny orinasa Web Help Madagasikara izay tonga namaly antso ka niatrika fizaham-pahasalamana sy fitiliana ara-pahasalamana no afaka nanome raha mamaimpoana androany nandritra ny hetsika fanomezan-dra mamaimpoana teto Andraharo. Izy ireo izay natosiky ny finiavana te hanampy ny hafa sy hanavotra ny ainy ireo marary mila raha eny amin'ny hopitaly. Nahatonga ny andray anjara n'ity fanomezan-dra ity moa zany dia miresaka ny fanavotana any eo amin'ny lafiny fitsaboana satria tsapa dia tsapa fa betsaka ireo marary any amin'ny hopitaly izay mila raha nefa matetika dia tsy ampy foana ny raha any amin'ny hopitaly ka izay zany no tena antony hoe nahatonga anay nanosika anay arahasa amin'ny dokotera-ny CNTS mba hanome an'izay hanome raha avy ao amin'ny mpiara-miasa ao aminay any moa zany manome avy raha mamaimpoana izay. Roa taona nisy ny orinasa Web Help Madagasikara izay eo ambany elatry ny Web Help Group izay manana foibeny any la Frantsa. Web Help Madagasikara zany dia société mikirakira miresaka antso atavy foibeny antso atavy moa zany na irona tsitsika amin'ny teny baiko reny centre d'appel dia ny asany zany dia mikirakira ny fifandraisana amin'ireo mpanjifa izay hatramin'izao aloha zany dia mpanjifa frantsay daholo no miara-miasa aminay. Dia ny orinasa izay mpiara-miasa aminay no rasinay an-tanana mba hikarakaran'izay eo amin'ny lafiny fanjifana izay. Tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny CNTS na ny filoham-pirenena misahana ny tahirin-dra ny fanatonana ireo orinasa tsy miankina hanaovana fanentanana ny rehetra mba handray anjara amin'ny fanomezan-dra mamaimpoana. Mampiasa fiara afaka mandehandeha izy ireo amin'izany. Tetikasa moa zany dia izy moa zany io moa zany dia anisan'ny fitaovana fiasana ilay izy amin'io mba ahafahanay zany mba tsy ohatran'ny hoe manelingelina ny toeram-piasana fa ohatran'ny hoe vao misy fotoana misy malaraka kely fotsiny dia afaka manao don de sang zany ilay orinasa dia voaloha indrindra zany dia tsy manelingelina ny toeram-piasana zareo tsy manelingelina ny mpiasa ao amin'izareo aotrany dia raha ilay izy. Dia faharoa manaraka an'izay moa zany amin'izao fotoana izao moa zany dia tsy ampy ilay olona mpanome satria ny 900 ny olona mpanome dia donneur familial zany hoe olona zany mpanome izay misy marary zany izay vao manome raha izy fa ny aty amin'ny orinasa ohatran'izao zany no tena tadiavinay zay manome raha tsy antsitrapo zany hoe tsisy marary manamizana raha izy dia les chiffres zay zany tianay mba tianay avadika izy zany hoe mpanome raha antsitrapo no betsaka zany hoe 900 fa ny mpanome raha ny fianakaviana dia 900. Tsy mitsahatra mitombina isan'ireo orinasa tsy miankina volana iray asa amin'ny CNTS. Ao anatin'ny herinandro iray ny andro ny alatsinainy ihany no fakanaina ho an'ireto ekipa ny CNTS ireto satria dia misy hatrany ny hetsika tahaka izao eny fa na dia amin'ny andro alahady aza.